Iray amin'ireo firenena hiara-ny tsindry amin'ny fiovaovan'ny toetrandro izay misy fiantraikany ratsy amin'ny vokatra fambolena sy fiompiana i Madagasikara. Sakana sy manohitohina ny fiveloman'ny tantsaha-pamokatra izany ka ezaka ataon'ny ministera fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ny tetikasa Plae ny amerenana amin'ny laon'ny ala sy ikajiana ny tontolo iainana, eo ihany koa ny iarovana ny nofotany sy ny sandrika amin'ny alalan'ny famboleka-hazo ary ahafahany tantsaha mamokatra araka ny tokony ho izy. Efa antaonany maro ny Plae ny asa teto Madagasikara izay fandarana asa miady amin'ny fikaondrikan'ny nofotany mba isorohana ny fahatongavan'ireo atsanga eny amin'ny toeram-pamokarana. Ny 20 Mei no natonga tamin'ny fomba ofisialy ny andian'ny fahaenina izay vatsiany KFW vola. 6e phase ny Plae na ny Plae 6 na programme de lutte anti-érosive arak'izany anarany zany dia programme nasan'ny ministera fambolena sy ny fiompiana mikasika ny fiarovana ny sandrika indrindra ny nofotany ary koa ny zava-maniry izay hoentina mampitombo ny fiariana ambara amin'izany ny fiarovana ny voly samihafa indrindra moa ny tanimbary ny sandrika izay miantoka ny fananantsika ny rano ampy amin'ireny famondrana ny tanimbary reny, fa eo ihany koa ny kijana izay ahafahantsika mamelona an'ireo biby fiompy raha ny fahaelany zany hoe efa nisy ny Plae zany satria efa raha tambatra amin'izao 6e phase zao efa hatrany amin'ny 30 taona tany ny ministera fambolena sy ny fiompiana no nantanteraka ny programme de lutte anti-érosive ary zay no tonga amin'izao 6e phase zao tsika efa betsaka ny teknika indrindra moa ny teknika agroecologie izay efa naparika ary be dia be ny hazo izay novolena ary zavatra mahafaly dia mametraka tsika le hoe forêt communale zany hoe any amin'ny commune any dia misy ala izay nivokatry ny ezaka ny titetikasa ty miaraka amin'ireo fokon'olona, ireo vahoaka, ny ben'ny tanàna, ny gouverneur sy tompon'andraikitra isa-sokajy any amin'ireo faritra izay esany forêt communale zany ala eo anivon'ny commune mametraka koa tsika reboisement individuel, villageois individuel zany hoe fianakaviana anankiray dia manana toerana izay voleny hazo ary mitohy foana moa ny agroforesterie izay nataona nitran'le 5 phase ny Plae dia fambolena ireo karazana vo amin'ny toerana izay misy an'ireo tantsaha na ny voananany zany na ny karazana vo fihinam-boa na ny voankazo ahafahantsika sady miaro ny sandrika no mampitombo ny fiarikarena ny tantsaha. Marina fa hiasa mandritra ny 5 taona ny Plae andian'ny fahaenina, hiasany amin'ny faritra miisa 5 dia Amoromania, Betsiboka, Boeny, Matsiatra ambony ary Iorombe ka ahazo tombontsomo vatana amin'izany ny mponina miisa 5 alina sy 1 hetsy eo.